Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano na iza toerana misy atsika. Andriamatoa Mamy Rabenindrina no vahintsika eto anatin'ity fandarana ity solombavambahoaka ny Madagasikara ny tenany sady voavoatendry andro vitsivitsy lasa zay ho sekretera jeneraly faharoa ny antoko tiako Madagasikara. Miarabanao Andriamatoa Mamy Rabenindrina. Miaraba namana Joël Ralay Vohita, miaraba antsika rehetra mpiara-miasa eto amin'ny MBS amin'izao fotoana ionana androany izao misaotra tamin'ny fanasana. Araka ny voalazako teo vao andro vitsivitsy lasa ianao zay no voatendro sekretera jeneraly faharoa ny antoko tiako Madagasikara. Afaka azavaina kely ve hoe inona sy inona daholo zany aloha izay andraikitra vaovao niraisinao izay eo nivony antoko ankoatrany hoe efa mahasolombavambahoaka izay nahafantarina anao hatramin'izay Andriamatoa Mamy Rabenindrina. Araka ny voalazanao mbola tsy herinandro mahery kely zay nandray fanapahan-kevitra ny barao nasionaly teo ambany fitarihan'ny filoha nasionaly Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny fitondrana fanavaozana kely eo amin'ny rafitry ny barao mpanatanteraka eo anivon'ny barao politika nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Fitondrana fanavaozana eo anivon'ny rafitra hoy aho satria araka ny fantatsika hatramin'izay sekretera jeneraly anankiray voalaza ao anatin'ny rafitra ofisialy ny antoko fa io moa fa efan'ny barao nasionaly no manova arakaraka ny zava-misy izany rafitra izany dia misy zany ny sekretera jeneraly anankiroa manomboka izao napetraka tamin'ny fomba ofisialy eo anatin'ny rafitra ihany koa ny mpandrindra nasionaly ary misy ireo filoha lefitra enina zany hoe mbola tsy misy anaran'olona mipetraka akory amin'ireo fa ilay toerana fotsiny satria raha tadiditsika nandritra izay taona vitsivitsy faran'izay ny anankitelo ihany aloha no mbola aperinasa noho ny antony manokana. Dia arak'izay dia misy sekretera jeneraly anankiroa amin'ny maha samy sekretera jeneraly ny ireo olona ireo dia manana andraikitra iombonana eo amin'ny fitantanana ny antoko izy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny barao foibe sy ny filoha nasionaly amin'ny fampiarana ny fitsipika mifehy ny antoko amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny sy ny sisa iombonana ireny. Fa ny andraikitra manokana nomena ny sekretera jeneraly faharoa dia ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana, fifandraisana amin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny amin'ny fotoana ilana izany ary ny fifandraisana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Zay zany ny andraikitra mitokana napetraky ny barao nasionaly, barao politika nasionaly ho an'io sekretera jeneraly faharoa io izay araka ny voalaza sy ny fanampahafantarina moa dia ny tenako no ampaindreketina izany andraikitra vaovao izany ary manararoatra misaotra ireo namana sy mpiara-miasa rehetra indrindra ny filoha nasionalin'ny antoko izay nametraka izany mari-pahatokisana ngeza dia ngeza izany izay amin'ny fitantanana ny antoko tiako Madagasikara amin'izao endriny izao satria tena didy lehibe izany. Misaotra ny mpiara-miasa sy ny namana rehetra izay manome tanana manome toky ihany koa fa hiara-hiasa amin'ny fanatanterahana izany andraikitra vaovao izany. Eny ary anisan'ny vaovao faraparany mikasika ny antoko tiako Madagasikara moa ny fanatanterahana ny redynamisation ny faraparany herinandro teo tany Mahajanga taorenan'ny Antsirabe sy Morondava. Nanahoana ny tany Mahajanga Andriamatoa sekretera jeneraly satria ampatsivina fa nisy olana foana teo alohaloha teo volana vitsivitsy izay hetsika rehetrarehetra saika ny karakara ny antoko-panohitra tany Mahajanga. Ny redynamisation na ny fameloma maso ny antoko dia toromarika niainga avy amin'ny barao politika nasionaly ihany koa tany amin'ny fiandohan'ny taona sy 2024 tany hoany tamin'ny fivoriam-be izay notanterahantsika teny amin'ny bypass tamin'izany fotoana izany. Teny ny angany io toromarika sy voambolana ampiasaina io hoe lasa ny ekipa rehetra manao an'ilay redynamisation nadika tamin'ny teny malagasy moa hoe fameloma maso amin'ny ankapobeny. Ny antony dia tsotra fotsiny, tonga amina fotoana indrindra taorian'ny fifidianana farany teo tonga tamina fotoana nanaovana tombanezaka
sy jery todika ny fiainany atoko tamin'ny ankapobeny tamin'ireny fotoana ireny ary iomanana sahady satria ny antoko dia atoko velona tiako Madagasikara io zany hoe tsy hoe voavita ny fifidianana fatatsika ny valiny tamin'ny ambaratonga mpifidianana rehetrarehetra dia angina teo tsia atoko velona ny atoko tiako Madagasikara ary amin'izao fotoam-piasana izao manana ny anjara toerany manokana indrindra mpanohitra azy amin'izao fotoana izao ary zany indrindra no nahatonga ny hoe mila aseho avy hatrany mila tohizana avy hatrany ny asa satria fatatsika tsara fa manana anjara andraikitra ngeza be ao anatin'izany fampandrosoana ny firenena zany ny atoko mpanohitra na dia mpanohitra azy izy nisy ny rahantsika malala moa fa nisy ny olana tamin'ny hoe fametrahana ny tena sata araka ny lalàna ny mpanohitra izay mbola edinatra amin'izao edintsika ny amin'ny hoe fampiarana ny ilay lalàna izay napetraka ifehan'izany satan'ny mpanohitra izany ka raha iresaka ireo dynamisation tsika dia tokony hoe niainga tamin'ny fivoriana tany ampiandohan'ny taona 2024 iny izay zavatra izay ny tena endrika ny eritreretana azy dia ny fandehanana ny fotony rehetrarehetra any fijerena ny zava-misy any fa indrindra fanangonana indray ireo mpikambana satria tsika mahafantatra fa betsaka ny mpikambana tiako Madagasikara hatrany ampiandohany 20 taona latsaka kely zao misy ny atoko tiako Madagasikara mazava ho azy fa nandalo tao amin'ny antoko tao daholo ny karazana onja rehetra efa nanana fahefana ny antoko efa niala tamin'ny fahefana ny antoko ary miomana iverina amin'ny fahefana ny antoko amin'izao fotoana izao amin'izany zavatra zany mila tambatra ny heriny zao rehetra efa teo hatramin'izay ary napetraka ho paikady manokana amin'izany fanambarana zany io ireo dynamisation io zany hoe ireo mpikambana tany am-boalohany nanorona ny antoko ka mety hoe noho ny taona na noho ny zavatra nitranga na noho ny fiovan'ny tontolo amin'ny ankapobeny dia somary mipiripirina antsoiny ireny eo ihany koa ireo mpikambana tao anatin'ny antoko tao anatin'ny fotoana navaivay izay nanenjehana mafy ny antoko tany amin'ireny taona 2024 ireny indrindra le tena niatrika ny ataoko hoe namay indrindra tamin'izany fotoana izany no ny antony tsy azo nanoarana sy ny sisa misy tamin'izy ireny mipetrapetraka sy mipiripirina ihany koa fa misy koa ilay karazana génération moa no fiteny frantsainga mba mahalaza azy mpikambana amin'ny antoko amin'izao fotoana izao izay mitarika ny antoko ary mitondra ny antoko ho any amin'ilay tanjon'ny fiverenana fitondrana ny firenena indray izay antenaitsika fa ho tanteraka tsy ho ela fanambarana an'ireo génération isan-karazan'ireo zay ny tanjon'ilay reo dynamisation ary fiezahana fandravonana raha misy ny atao hoe fijerena maromaritra resana na fampihavanana manahirana moa le miresaka le fampihavanana satria tsy de tena nisy hoe niady tao anatin'ny atoko fa araka ny voalazako teo hoe no ny antony maro samihafa dia fanambarana indray ny hery hitsinjovana ny ho avy ny antoko ary anehoana foana fa velona ny antoko zay ny zavatra fihezan'ilay hoe reo dynamisation ka raha nakany mahajanga ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny herinandro iny nanatanteraka an'izay etsika fameloma maso ny antoko izay dia niezaka nijery maromaritra iraisana nijery izay endrika anambarana an'ireo heryreo tany mahajanga tsy vitandray andro zany tsy vitandroa andro zany hoe ilay dina le tany mahajanga tamin'ny alakamisy teo zany efa azo lazaina hoe famaranana dingana fameloma maso efa nandeha nandritra an'izay taona faran'izay efa izy tsy maintsy natao fatatsika fa ny taona 2024 sy ny tapany voalohany tamin'ny taona 2024 azo lazaina hoe tsy nahafahana ny etsika noho ny valana retina covid-19 raha vao marikitsika ara ny famoriam-bahoaka mbola voatato anatin'ny ray volana sy tapany farany angambany vao tena azo natao isika nefa miresaka antoko politika zany isika tsy vitsitsika maro sika tsy mbola azo ny tanterahana mihitsy izy fa tany anelanelana zany vanim-potoana rehetrarehetra zany nisy ny dingana efa natao nisy ny fampiresahana efa natao ary tsy sarotra nanao an'izany satria isika samysika ny ao fa akoatra n'ireo génération rehetrarehetra ireo dia nisy ihany koa ny fanentanana ireo
mpanohana ny foto-kevitra ny joroany antoko hatramin'izay sy ireo atao hoe sakaizany antoko angamba zay nazo ilazana azy sympathisant ho isika amin'ny fiteny frantsay fanangonana an'izy ireny anambarana ihany koa ny hery sy ny fanomezana aina vaony antoko hitsinjovana ny hoavy zay ny natao tamin'ny mahajanga tamin'ny alakamisy teo tapany voalohany tamin'ny fotoana moa mbola nanohizana nataoko hoe namaranana mihitsy izany fifampiresahana tamin'ny ankolafy ataoko anaty farangosososona ankolafy rehetra tao mahajanga tao zay ary ny tapany faharoa de tena fivoriam-be ny aonana tamin'ireo solotena teo atapy-tanàna mahajanga zay azo afaka tafiditra tao amin'ilay toerana zay nanaovana ny fionana. Tany aloha tany ataoko hoe tamin'ny taona 2021 tamin'ny latsaka ho fidiana filoham-pirenena voalohany 2021 moa no tena marina zany latsaka fidiana ho filoham-pirenena voalohany ny candidat Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany anisan'ny hoe toerana hoe tena nampatanjaka ny atokotiko Madagasikara tanàna ny Mahajanga taty arina antoko hafa foana ny lany voafidy tao anatin'io tanàna io manahoana ny amin'izao fotoana izao andriamatoa sekretera général mety misy fanantenana avy hoe hiverina amin'ny tanjany taloha ny antokotiko Madagasikara ao Mahajanga raha ny zatra ny ainana tamin'ny lakamisy teo raha ny fahavononan'ny mpikambana sy ny fahanehoana izy ireo an'izany fahavononana zany de mahabe fanantenana tokoa zava-misy mantsy de azontsika adika sahala am'izao misy vanim-potoana vitsivitsy azo hitarafana ny zava-nisy ny ainana tao nisy zany ny vanim-potoana nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana na teo amin'ny fitondrana ny antokotiko Madagasikara nisy ny vanim-potoana ny Dité Zamita nisy ny vanim-potoana tapany voalohany indrindra tamin'ny repoblika fahefatra ary misy zao vanim-potoana izao malalaka be zany ny ahafahan'ny vahoaka tsirairay sy ny olona tsirairay mampita takininona ny fiainana takininona ny zavatra nisy takininona ny zavatra vita tao anatin'izany ary takininona ny fahasimbana sy ny fahampotehana raha nisy sy ny fomba fiasa raha tafaresaka tamin'ny mpikambana sy mpiara-mitolona ary ny vahoaka sasatsasany tany Mahajanga zahay de zay ny lazay ny olona zay vokatra izay fampitahana ataony zay misy zany tena miteny fotsiny zao hoe tsy mbola misy mahatoraka ny tamin'izany vanim-potoana nitondran'ny filoha Ravalomanana zay zay ho an'ny tapitapy tanàna Mahajanga fotsiny io tsy miresaka fa tsy nyrenivohitry Mahajanga tsika zavatra nentin'ny filoha Ravalomanana sy naoriny fitondrana Ravalomanana tamin'izany fotoana zany mbola mbola mijoro ary tena mbola hoe ankafizan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny atsiarovana an'izany vanim-potoana zany ao andrenivohitra Mahajanga fotsiny io tsy miresaka ny any amin'ny manodidina tsika de misy koa nefa ireo afaka nanao fampitahana tamin'ny fomba fiasa fatatsika fa Mahajanga anisan'ny niaran'ny voina voajanahary loza voajanahary matetika ary eo no ahitan'ny olona sy ahafahana mitaratra hoe takininona fomba fiasan'ny fitondram-panjakana sy ny rafim-panjakana rehetrarehetra mifanarenana an'izany de atsiarovan'ireo vahoaka ireo hoe mbola hafa ihany tamin'izany fotoana izany ary tsy afenina koa fa misy koa ireo karazan'olona na vondron'olona zay azo lazaina mihitsy fa tsy niaraka tamin'ny antokotiko Madagasikara tany aloha sady tsy mpikambana tao amin'ny antokotiko Madagasikara no tsy mpanohana ny antokotiko Madagasikara fa nanana an'izay nitoanany tamin'izany fotoana izany misy zay nanana an'izay nitoanany tamin'ny fifidianana farany teo fa rehefa mahita ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao sy mampitaha ireo vanim-potoana vitsivitsy ny lazaiko ireo de tapakevitra ary nanatona anay nilaza hoe ndao hiaraka zay vonona hiaraka aminareo tsy nahiditra amin'ny antokotiko Madagasikara na tsy hiditra amin'ny antokotiko Madagasikara zahay zay vonona hiaraka aminareo fa tsy lasa tsony ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao mosary ny olona tsy misy mandeha amin'ny laoniny tsy manana asy zahay tanora sy ny sisa ary zay rehefa nandinika maro nandalo teo tao anatin'izay 10 taona maherikely faraparan'izay fa rehefa nandinika zay raha mbola vonona koa ny antokotiko Madagasikara raha mbola vonona koa ny filoha Marc Ravalomanana de zay koa ho avy zay ianoana azy ho avy zay hiara-iasa amin'ny antokotiko Madagasikara ho fanarenana amin'ny firenena io sy fitsonjovan'ireo olona ireo ny fiainany manokana satria zay le zava-misy ireo olona ireo tsirairay avy mihitsy nefa mahatsapa hoe tsy miaina zay tokony ho fiainana maha olombelona tsony amin'izao fotoana izao
Ankoatra ny fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara moa ny tanterahina tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ihany koa taoriana kely n'izay fameloma-maso izay ny tatitra nataon'ny vondrona RMDM izay misy ny antokotiko Madagasikara ihany koa. Iny no azo resahana momba n'izay fanatanterahana tatitra momba ny ireo tsokevitra niraisy ny antoko-mpanohitra teto Antananarivo tany Mahajanga Andriamatoa Mamirabenindrina. Fitoanan-doparitra no voambolana nilazana azy toy ny natao tany Antsirabe, tany Morondava. Fitoanan-doparitra eo ambany fitarihan'ny rotobem-panohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Zoma tolakandro no nanaovana an'izy io tao tampon-tanàna Mahajanga. Ny antoko tiako Madagasikara moa mpikambana feno ary azo lazaina anisan'ny manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny rafitry ny RMDM dia nanatrika an'ilay fihaonana sy nanana endrika fitoanan-doparitra izahay. Fa araka ny voalazanao nafanana nizara ny tatitry ny zava-misy amin'ny fiaram-pirenena amin'ny ankapobeny tamin'ny vahoaka ihany koa ilay izy. Fomba fiasan'ny RMDM moa nanomboka tamin'ny ity taona ity ilay nametraka ilay fitoanan-doha nasionaly dia ireo no aparitaka isaky ny faritra. Nisy ny fehi-kevitra izay noraisina tamin'ny volana Jolay 17 sy 18 volana Jolay teto Antananarivo, izay niainga avy tamin'ny ango-kevitra avy amin'ireo solotenan'ny lafy valo Madagasikara tonga nanatrika an'io fitoanan-doha nasionaly teto Antananarivo niainga avy amin'ireny fitarainana sy feonentin'ireny olona ireny avy any amin'ny faritra nakaty Antananarivo zany namoahana an'iny fehi-kevitra ihany vakina iny. Ary tamin'izany nisian'ny fehiny hoe tsy lasa tsony izao fiainana izao eto Madagasikara, tsy mety amin'ny vahoaka malagasy, tsy mendrika amin'ny vahoaka malagasy tsony. Ary efa hita fa azo lazaina hoe na tapidalaka ilay fitondram-panjakana na tsy mahay mijery izay tena ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Dia mahatonga ny ady hevitra hoe fa inona ary zany no atao lahara-pahamehana eto amin'ity firenena ity. Tao anatin'ilay fehi-kevitra moa misy hoe na dia ny famerimberenana fotsiny ihany ilay fanitsakitsahana ny lalam-panorenana dia efa tsy azo ekena intsony. Lasa fomba fanao ny rafi-panjakana, ny androm-panjakana natao hiaro ny lalam-panorenana lasa miaro ny fanitsakitsahana sy ny tsy fanajana ny lalam-panorenana indray no atao. Lasa manamafy fanapahan-kevitra, makatoa fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary tonga amin'ilay hoe rehefa didy mivoaka avy any tsinona dia ilay atao hoe tsy azo ivalozana. Dikan'izay andiso tanteraka fomba hitantanana amin'ny firenena, lasa tsy ho tandalana ny fitantanana amin'ny firenena. Ary izay nahatonga ny fehi-kevitra tamin'ireny volana Jolay ireny hoe tsy mety intsony fa ity repoblika fahaefatra ity mihitsy no efa ratsy fototra. Natao ny lalam-panorenana tamin'izany fotoana izany. Mpitondra amin'izao fotoana izao nge nanoratra ny lalam-panorenana sy nampandany azy tamin'ny fomba rehetra tamin'ny taona folo sy roa arivo. Natao ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ny fampiarana azy tena tsy araka ny tokony ho izy. Dia rehefa tena dinihana ny zava-nisy ny rehetrarehetra sy ny hoe inona zany ny vahaolana dia ny hoe ity repoblika ity mihitsy, repoblika fahaefatra no ratsy fototra hatrany am-piandohana ka mila avaozina hatrany amin'izany fototra izany, hatrany amin'ny lalam-panorenana, hatrany amin'ny antom-pisiny, izany hoe ilay repoblika mihitsy mila avaozina. Izay no nahatonga an'ilay feo nivoaka teo hoe repoblika fahadimy ny tanjona, mba ahafahana manavao ny rafitra rehetrarehetra izay tsinjo sy tsapa ary iombonan'ny maro hevitra fa tsy araka ny tokony ho izy intsony. Ankoatra ny izay hoe hetsika ny tanterahana tany Mahajanga izay loha hevitra tianao fakafakana miaraka aminao koa Andriamatoa Mamirabenindrina mikasika ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera izay anomboka Rapitso latsinainy moa androany Rapitso talata ny anomboka io fivoriana. Anisan'ny bahan-toerana amin'io mazava ho azy moa ny fandinihana ny
volavolan-dalàna izay ifety teti-bolam-panjakana ho taona 2024 niteraka resabe sy adihevitra be foana ny resaka teti-bola tamin'ny taona lasa iny tamin'ity taona ity moa izany noho ny fisian'ny valana retina covid maro ny zavatra nangatahan'ny mpanohitra tsy tafiditra tao anatin'izany teti-bola izany manahoana ny amin'ity inona ny hoe hitanareo hoe lahara-pahamehana ho an'ny atoko mpanohitra amin'io teti-bola ho an'ny taona 2024 io raha pitso talata tokoa satria ny talata fahatelo amin'ny volana oktobra isa-taona no fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimiera rotota eto Madagasikara izay no voalazany lalàna ho an'ny antenimiera-pirenena dia raha pitso amin'ny 1 ratolakandro lanonana ofisialy anokafana izay 1 toandro faraparany tapamarainy atoandro mazava ho azy araky ny voalazanao ny teti-bolam-panjakana lasitra ao amin'ny taona ho avy taona 2024 izay tokony haroso ny fahefana-pana tanteraka amin'ny endrika volavolan-dalàna eo anivon'ny parlemanta rotota no anisan'ny tsy maintsy hodinihana ao anatin'io mandritran'io fivoriana ara-potoana faharoa io ankoatra ny volavolan-dalàna sy ny tolo-dalàna isan-karazany izay efa homanina ao anelanelan'ny fivoriana anankiroa hoentina amin'io fivoriana io ankoatran'izay koa isy ny fiaonana eo amin'ny parlemanta sy ny gouvernemanta izay ahafahan'ny parlementaire miatrika sy miresaka mivantana amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta amina raharaha iresahana raharaha anankiray isaky ny parlementaire na vitsivitsy na maromaro na mahakasika dia faritra na mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ary ny sehatra rehetrarehetra na ny ara-tsosialy ara-toe-karena ara-politika indrindraindrindra zany hoe amin'ny mahafivoriana ara-potoana azy dia tafiditra ao daholo izay rehetrarehetra izay aritra 90 andro katroka io fivoriana io hatreto aloha amin'ny resaka volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana lasitra ho amin'ny taona 2024 dia eo no ahitantsika hoe mandray tsikera sy mandray sosokevitra sy torohevitra ve fahefana-pana tanteraka eto Madagasikara satria eo no tokony ampiarana ny fanatsarana izay hoentina eo amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana hatrany hatrany moa izay ny teny foana hoe tokony hiainga amin'ny zava-misy ihany fotony sy ny zava-misy hiainana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara izany teti-bolam-panjakana izany mba tsy hoeny atenatenany eny vao lasa manao fivoriana tsy ara-potoana foana ahafahana manitsy eo ahitsy sy manao fankatoavana nitsy eroa fa ny zava-misy ny ainantsika nefa zava-misy ny ainantsika teto Madagasikara tato anatin'izay vanim-potoana faraparany rehetrarehetra izay dia tsy mety folaka ho amin'izay tena famolavolana teti-bola sahaza ny zava-misy izay eto Madagasikara raha nyresaka foana tsika nandritra ny volana maromaro tamin'ny taona lasa toy izao sy tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany teo ny amin'ny hoe nahafahana nanam-pirofo tsy araka ny tokony ho izy ny fomba namolavolana an'ilay teti-bola dia miandritsika hoe sahaza an'ilay misy fantsiana ve sahaza an'ilay toetrandro amin'izay ve le izy inona moa toetrandro amin'izao fotoana izao angamba samy manaiky tsika fa mbola tsy lasa lavitra mbola tsy tafavoaka lavitra an'ilay krizy ny valana retina covid-19 ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao tsy resaka ny any velany intsony fa ny eto Madagasikara raha ohatra ka tena tao anatiny tanteraka tsika tamin'ny herintaona sahala amin'izao ny andro hoe inona takininona no endriky ny teti-bolam-panjakana izay hoentina miatrika an'ilay tao anatin'ilay krizy tamin'izany fotoana izany dia samy nahitatsika fa ohatrany tonga amin'ilay fomba fiteny hoe klasika be foana ihany ilay teti-bolam-panjakana tamin'izany fotoana zaka somary tena nampiakatra be ny adihevitra mihitsy hoe aiza ny fahafahana mijery lahara-pahamehana amin'ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny fa eto zany tsika dia miandry resaka relance
na fanaingana indray mandeha ny toe-karena amin'ny akapobeny zay no andrasantsika efa nampitondra fanjakana aza efa niteny tany atenatena ny vanim-potoanany kristany hoe isy ny drafitra manokana ara-toe-karena hoentina miatrika ny fiarenan-doha zay nge mafilazana azy ny toe-karena eto Madagasikara fa mandraky ty ny androany mbola tsy tafavoaka io eny na lay drafitra le hoe fisandratana moa le émergence le plan d'émergence zay nandrasana hatrany ampiandohany ty mandat ty arynge mbola tsy tafavoaka hatram'izao hoe mandat efa mihatra fisasana mandat efa any amin'ny tapany faharoa tanteraka mihitsy de amin'ny lafiny ray tsy mahagaga ihany raha le hoe plan Marshall moa ny fomba nitenenany zareo azy tao atenatenany teo tsy mahagaga ihany raha mbola tsy tafavoaka araka ny tokony ho izy kio ireny drafitra zay tokony homanana hiatrehana ny fanarenana indray ny toe-karena amin'ny akapobeny eto Madagasikara ireny ka ny andrasantsika zao dia izay drafitra fanarenana ho hita taratra ny nateto-bola izay fa tsy azo ialana ihany ko ny resaka sosialy amin'ny akapobeny satria fantatsika efa niteraka olana ara-tsosialy goavana de goavana teto amin'ny firenena nioatra noho ny andavanandro iny valanaretina Covid-19 iny reo zany farafahakeliny tsika mbola tsy afaka ataoko hoe miedinedina anao zavatra hafa mihitsy akoatra zay fanavotana ny ainy vahoaka malagasy aloha tsy hoe tena isina fampandrosoana goavana marina fa ilaina foana foto-drafitrasa ilaina ny etsiroa fa mila mahay mametraka lahara-pahamehana hoe reto ny maika azo atao daholo zany rehetrarehetra zany fa ao anaty lahara-pahamehana no ahitana hoe iza ny maika dia arafitra ao anatin'ilay teto-bolam-panjakana ny olana mantsy Joël de zao rehefa vita lay teto-bola arak'izay eritreretan'ny mpitondra azy ka tsy manaraka an'izay lahara-pahamehana zay dia verina amin'ny ainana hatramin'izay ihany tsika eny atenatenany dia mahita fiaonana amina vondrona afaka mamatsy vola anankiray dia lasa fampiresaka amin'iny dia lasa mamory ny anteny miera dia mangataka fakatoavana sy ny sisa dia miditrosa sy ny sisa sy ny sisa eny atenatena noa raha ny ilay volan-dalàna 5 farany nentina teo anivon'ny parlemanta tamin'ilay fivoriana tsy ara-potoana farany teo zay efa tafakatra andavitrisany mahery mitrosa idiran'ny Madagasikara ao anatin'ny zavatra iny ka zay mahita hoe rehefa manaraka ny lojika ny zava-misy iainany vahoaka amin'ny akapobeny le izy zay averina ihany fa fanarenan-dony toe-karena amin'ny alalany fanomezana asa sy fidiram-bola ho an'ny vahoaka rehetrarehetra dia tosika ara-tsosialy na sakafo hoanina mihitsy ary io tosika ara-tsosialy mafy de mafy de mafy ary tsy hanavahana nizaniza fa mampalahelo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mantsy dia diso mampiasa loko loatra zay mazava ho azy fa rehefa mampiasa loko anao dia efa manana endrika fanavahana zay na amin'ny endrikinina na endrikinina reo farafahakeliny aloha reo maika satria mosary ny malagasy nona ny malagasy ary mila asa mila fidiram-bola ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ahafahany velatra misimisy kokoa amin'ny lafiny toe-karena sy fiariana ianao eo anivon'ny mpikambana eo anivon'ny vomiera mandinika manokana commission finance eo anivon'ny antenimera pirenena Andriamatoma Amrabenirina hatramin'izay anisany miteraka disadisa eo amin'ny antenimera sy ny mpanatanteraka foana ny hoe tara be zay vao tonga any aminareo le volavolan-dalàna zay matevina be tsy ampy fotoana andiniana anazy miovany ny minisitra tamin'ity indray mitoraka ity asa efa nisy dindinika kely mialova eo hoe mba ho voaray anareo mialoloha io teto-bola io sa io volavolan-dalàna io sa ahoana ny amin'ny titoany sa dia ohatry ny hatramin'izay efa hoe ampolo taonany maro dia mitaraina foana solombavam-bahoaka hoe tara zay vao voaray ny volavolan-dalàna feny teto-bola anisan'ny olana lehibe tokoa io amin'ny antenimera rotota rehefa tonga ny fotoana andinihana nyreny volavolan-dalàna mikasika ny teto-bolam-panjakana ireny satria araka ny voalazanay indraindray herinandro farany amin'izay 9 andro zay vao tonga ao le izy io nefa tsy hoe tonga ao dia azo dinihana
tserena kolaknareo andany zay mihitsy io tsy hoe vo tonga ao de azo doniana fa mbola misy dingana apetraka fitsipika anaty mifeny antelmiera mieloha ny fahafahana mandinika azy resaka lalàna resaka teknika alohan'ny hahafahana mandinika azy ary any anatin'ny asam-bomiera de tokony isokatra amin'ny ankolafy rehetra mety ho voakasika ny sehatrasa rehetra mety ho voakasika eto amin'ny firenena ny fandiniana sy ny fametrahana volavolam-panitsinana fandraisana soso-kevitra avy amin'izy ireny ny ray andro sy ny roa andro zay anerena matetika ny parlement tanakiroa hankatona tsy an'io volavola an-dalàna io anefa tsy ahafahana maka an'izay soso-kevitra zay avy any amin'ireo sehatrasa maro ireo na tonga anay nyantso foana hoe alefaso de mieloha ny azoko lazainanao Joël rahalay vao hita de ny hoe ny zavatra fantatray aloha hatramin'izao ho an'ny faritra eto andrenivohitra de mbola amin'ny am'ty herinandro ty vao misy ilay fanehoana taloha conférence budgétaire no filaza azy misy fotoana tsy nisy le izy zay fanangonana ny hevitra isa-paritra ny amin'ny hafahana mandrafitra ny teti-bolam-panjakana fa ami'tika atao karazana atrikasa fanazavana zay na ny anatin'ny fanasana atrikasa fanazavana ny fomba fandrafetana ny teti-bolam-panjakana efa vovolavola le izy de ampahafantarina fotsiny zay no andrasana hoe inona no aseho amin'ny hoandro amin'ny alakamisy zao le izy raha ohatra ka izay tety andro zay nijerentsika aorin'ny ho alakamisy io mbola voafaritra ataoko hoe analamanga zany alakamisy io de tsy fantatro faritra 2 hafa aorinan'io zany vo atambatra daholo ny rehetrarehetra de miandritsika atratra ny farafaratsiny ve ny volana voalohany 30 andro voalohany amin'ny fivorina fa zay ny tokony ho akaiky ny lojika indrindra tokony mahatratra farafahatarany ny 30 andro voalohany ny fahatongavan'ilay volavolan-dalàna iny anivon'ny anteny-miera mba ananan'ny anteny-miera fotoana malalaka ny anteny-miera nge amin'ny alalan'ny asam-bomiera mbola afaka miantso zay tokony atsona rehetra zay voakasika rehetra fa noho ny fahafoezan'le fotoana noho ny fahataray-kelylay atotataratasy le volavolan-dalàna tonga anivon'ny anteny-miera de tsy ampitsony ny fotoana ivalaparana afahana miady hevitra amin'ny sokajin'olona sy ny fiarahamonim-pirenena rehetrarehetra fa manateny sika fa tonga ny apodi-tsofony zay tompony andraikitra ry araka voalazanao tao ny ova ny ministra mitantana ny département am'izao fotoana zao manatentsika fa hitondra fiovana araka ny filan'ny firenena azy zany fa rehefa tsy zay de eo ndray tsika miaina ny zava-misy ao eny ary zay ngamba ny amaranantsika ny fandarana Andriamatoa Mamy Rabendrina meko minitra na segondra vitsivitsy ianao ampitana hafatra amin'ny mpijery antsika na mikasika ny fiainany atoko zany na mikasika ny asanareo anivon'ny anteny-miera-pirenena araka ny voalaza teo de misy fanovandravitra kely io anivon'ny atoko raha nyresaka reo dynamisation sika de aminay endrika ireo dynamisation ihany ko io endrika fanomezana aina vaovao ny antoko endrika fameloma maso ny antoko fa any amin'ny ambaratonga faratapony eo am'rafitra mitantana ny antoko ny fanentanana atao de miantefa amin'ny mpikambana amin'ny antoko rehetra miantefa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny amin'ny hoe ny raharam-pirenena de tsy natao an'ny mpitarika ny antoko fotsiny ihany tsy natao an'ny olom-boafidy fotsiny ihany tsy natao an'ny olona manana toerana fotsiny ihany fa natao ho an'ny olom-pirenena rehetra ary mifandraisana anjaran'ny olom-pirenena tsirairay avy ao anatin'io raha fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny io tsy te hiteny an'le hoe raha politika fa eo no mampatahotra ny olona ndraindraika nefa tsy azotsika elany zany Joël rahalay vao hita fandraisana anjaran'ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'io no ahafahantsika miara-mikaondo manambatra ny hery sy ny soso-kevitra avy amin'ny tsirairay avy hoentina mijery ny tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny firenena ka eto de manentana sy miantso ny mpikambana amin'ny tokotiako Madagasikara rehetra ireo mitovy fijery amin'ny foto-kevitra manohana ny foto-kevitry ny antokotiako Madagasikara rehetra ireo mpanohana satria no ny antony samy manana ny azy de tsy afaka ny hiditra ho mpikambana fa manohana ihany kosa ny foto-kevitry ny
antoko tiako Madagasikara ireo mpiara-miasa rehetra tsy avana amin'ny vanim-potoana ny niarahana manentana antsika rehetra hanambatra ny hery hanome an'ilay aina avao ho an'ity atokontsika ity hoentintsika miatrika ny hoavy rehetrarehetra hoavy rehetra mihitsy ny resahako hoavy ny firenena amin'ny ankapobeny amintsika tonga ny fotoana iomanantsika araka ny andraikitra nomenanay avy amin'ny birao politika nasionaly dia miomana isika handray ny fitondrana amin'ny fomba demokratika amin'ny alalan'ny fifandraisan-dahatra amin'ny alalan'ny fanangonana ny hery rehetrarehetra ala hery ary fa hoy ny filoha nasionaly hoe izao ny fotoana ahafahantsika roso amin'izany saotra tompoko. Mankasitraka anao Andriamatoa Mamy Rabenindrina ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika dia mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano koa nanaraka izany fandarana izany dia mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.